Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifanena no iarabanantsika tratra ity alakamisy voalohany volana May ity. Izay iarabana ny mpiasa rehetra satria moa andro izay natsirovana ny mpiasa, andro nahatsirovana ny mahazava-dehibe ny asa, atsirovana ny mahazava-dehibe ny zo ny mpiasa ity voalohany volana May ity. Tsika pino dia nitezaina hiasa ary tarihin'ny soratra masina mba hiasa hanao asa tsara. Ny asa ntsika pino dia voninahitran'Andriamanitra, ny asa dia antso, ny asa dia fanomponan'Andriamanitra. Dia miarahaba ny tsika mpiasa rehetra na lahy na vavy naiza naiza misy antsika mba ho fifalitsika ny asa ary hanomeza antsika voninahitran'Andriamanitra ny asantsika. Ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny fialan-tsaramaso araka ny Luka toko voalohany, Luka toko voalohany andiny fafito amby enimpolo ka hatramin'ny ny fahavalopolo. Luka toko voalohany andiny fafito amby enimpolo ka hatramin'ny fahavalopolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia feno ny fanahy masina Zakaria iray ka naminany hoe isaorana ny Tompon'Andriamanitra ny Israely fa nitsinjony olona izy ka nanao fanavotana ho azy ary nanangana tandrom-pamonjena ho antsika amin'ny taranaka Davida mpanompo nisy arak'izay nampilazai ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola. Dia famonjena antsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanan'izay rehetra mangala antsika. Manefa famindrampo amin'ny razantsika izy sady mahatsiaro ny fanekeny masina dia ny fianianana izay nianianany tamin'ny Abrahama razantsika, hanao izay azoantsika hanompo azy tsy amin'ny mitahotra satria afaka amin'ny fahavalontsika isika. Amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatreny amin'ny andro rehetra iainantsika ary ianao ry zaza dia atao hoe mpaminany ny avy indrindra fa hialoha eo anatrehan'ny tompo ianao ambotritra ny lalany, hanome ny olony fahalalam-pamonjena amin'ny famelanany helony ny halehiben'ny famindrampon'Andriamanitsika izay hiposahany mazava avy any amin'ny avo antsika, hamirapiratra amin'izay mipetraka ao amin'ny maizina sy ao amin'ny aloky ny fahafatesana, hanitsy ny diantsika ao amin'ny lalam-piadanana ary ny zazakely ny tombo ka ny anahery tampanahy ary ny toetra tany anefitra izy ambara-pahatonga ny andro nisehony tamin'ny Israely. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andiny efatra amby fitopolo no ifampahereza antsika riavako. Hanao izay azo antsika hanompo azy tsy amin'ny mitahotra satria afaka amin'ny fahavalontsika isika. Hanao izay azo antsika hanompo azy tsy amin'ny mitahotra satria afaka amin'ny fahavalontsika isika. Somary mivadi-drafitra ilay fehezanteny amin'ny anoratana azy amin'ny Luka toko voalohany ity, fa raha amin'izay teny nampiasainy ny Luka amin'ny fehezanteny nosoratana izay mampahatsiaro antsika fa dika teny ihany moa antsika dia ny hoe afaka amin'ny fahavalontsika isika ka dia afaka hanompo azy tsy amin'ny mitahotra. Izany hoe ilay fehezanteny somary azo adika manao hoe lay fahafahantsika manompo an'Andriamanitra tsy amin'ny mitahotra dia conséquence na vokatr'ilay fahafahantsika tamin'ny fahavalo. Afaka raha toa ka mijery ilay hoe azo antsika hanompo azy amin'ny tsy amin'ny mitahotra, ilay teny hoe manompo dia latreo amin'ny teny grika nazahoana ny teny hoe liturgie, nazahoana ny teny hoe latria, dia nazahoana ny teny hoe latria aza ohatra hoe Mario latria, Jésus latria sy ny sisa, zany hoe lay fanompona. Fa rehefa miteny hoe latria isika izay nazahoana ny teny hoe liturgie dia milaza hoe fanompona ara-panahy ny voalohany indrindra, fanompona ara-panahy.
ary fanompona ara-panahy dia fanompona zay mety hoe mifanaraka amina liturjia na mifanaraka amina rite na fomba isan-karazany na koa fanompona ara-panahy zay mitondra zavatra araka ny tokony ho izy, fanompona araka ny tokony ho izy. De eto zany ny fanahy masina ampiteny ny Zakaria manao hoe ny fahafahanao manompo an'Andriamanitra de Andriamanitra ihany. No afahana tam'izay manandevo anao ianao, no afahana tam'izay mamatotra anao ianao mba hanompo an'Andriamanitra velona. Ny tantaran'ny zanak'Israely tany anefitra na ny marimarina kokoa nivoaka ny tany Egipta ka andeha ho any anefitra no porofo mivaingana. Anehoana n'ilay teny hoe no afahana ny zanak'Israely mba afaka hanompo an'Andriamanitra. Zany hoe ny dikan'ilay fanafahana dia tsy hoe fanaovana zay mahafinaritra, ny dikan'ilay fanafahana nomen'Andriamanitra dia tsy hoe anaovana zay daniny kibo fa ahafahana manompo an'Andriamanitra, no afahana mba hanompo, no afahana mba hivavaka, no afahana mba hanome voninahitra an'Andriamanitra. Raha mbola tao ambany vahon'ny Egyptianina, atao ambany vahon'ny Farao ny zanak'Israely dia tsy nanana fahafahana manompo Andriamanitra tena izy. Fa matahotra izy. Matahotra izy satria tsy azo natao ny fanompona nanana ny Andriamanitra zay notompony ny tany Egipta. Reo Andriamanitra Ra, Anubis, isan-karazany reo sampy Egyptianina. Tany Egipta dia matahotra ny zanak'Israely iseho hoe manompo an'Andriamanitra, manompo any Yahvé na manompo any Jehovah. No zany dia mety manompo tamin'ny tahotra ihany izy. Manompo tamin'ny tahotra izy satria teo ambany vahon'ny mpanandevo azy, dery Farao. Na tahak'izany koa ny tamin'ny andron'ny Grika na ny Makedoniana izay namatotra nangeja ny zanak'Israely tsika aty amin'ny taona 300 talohan'ny Kristy na 200 talohan'ny Kristy dia teo ambany vahoan'ny mbola mpanjana tany koa ny zanak'Israely na ny Jiosy dia matahotra tsy sahy mijoro manompo an'Andriamanitra, tsy sahy mijoro miseho ho Kristy, ho mpanompon'Andriamanitra. Ary amin'izao andro antsika izao dia mety betsaka koa ny lafiny zavatra izay mamatotra antsika, mahatonga antsika tsy sahy mijoro ho Kristianina. Mety misy zavatra mamatotra antsika, asa eto amintsika moa tsy dia olana ara-politika loatra na olana mahatonga antsika tsy afa eto amintsika malalaka ny fivavahana, tsy zavatra mahamenatra loatra ny hoe tsy zavatra mampatahotra ny Kristianina satria afaka mivavaka malalaka ny Kristianina. Fa any amin'ny firenen-kafa dia izao mbola betsaka ny Kristianina zay manompo amin'ny tahotra, manompo ao anatin'ny tahotra. Zany hoe manompo satria matahotra lay vonoana dia matahotra lay miatraika amanaina satria lay fivavahana lay firenena mety lay misy ny azy mety misy Silamo, mety ho tsy Kristianina mihitsy ary raha makany ento ianao tsy Kristianina tsy Silamina ihany. Fa fivavahana hafa mihitsy dia matahotra ny olona manompo an'Andriamanitra. Dia inona nataon'Andriamanitra hoe Zakaria mba hahatonga antsika afaka hanompo an'Andriamanitra amin'ny tahotra tsy amin'ny tahotra no afahansika. No afahansika mba tsy hoe matahotra isika rehefa manompo azy. Tsy hoe menatra tsika rehefa manompo azy. Misy zavatra zany zay mety ho manandevo antsika ohatra hoe mety ny fantrana koa, ny tsy fananana, ny tsy fahasalamana zany dia mety ho mamatotra antsika ka mahatonga antsika matahotra amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Hoe za zao tena matahotra Andriamanitra manompo anao fa tsy fantatro, tsy manam-bola, tsy manan-javatra dia omen'Andriamanitra anao ilay fahafahana manompo azy. Manompo ilay fahafahana manompo azy, lay tsy fahafahana manompo azy indray mandeha fa fahafahana manompo maharitra mihitsy. Zay io ilay matoa-tena dia nitany saina tamina présent actif. Zany hoe fanompona maharitra avy amin'Andriamanitra, tsy fanompona hoe tsetsatetsa tsy haritra fotsiny fa fanompona maharitra no nomen'Andriamanitra antsika. Dia inona nataon'Andriamanitra? No afahansika, no afahany amin'ny tsy fananana, amin'ny tsy fahasalamana, no afahany koa mety misy lafiny zavatra mamatotra antsika tsy afaka manompo azy tsara. Mety ho ara-toe-karena io zavatra io, mety ho ara-pivavahana koa, mety misy lafiny zavatra maro samihafa izay mety ho mamatotra ny olona ka tsy afahan'ny olona mandroso bebe kokoa amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Dia hoy Zakaria hoe ny Andriamanitra tsika dia Andriamanitra mpanafaka,
Andriamanitra mpanafaka ka mahatonga antsika afaka mivavaka, afaka manompo azy, afaka midera azy ankalalahana tsara. Ary rehefa mitentsika hoe manafaka eto dia tsy resaka fatorana ihany fa resaka mety ho materiel mihitsy lay fahafahana de tsy miresaka hoe hoe tsy afaka manompon'Andriamanitra manao fanompoam-bavahana satria voafatotra fa mety hoe zavatra materiel mihitsy. Zany hoe amin'ny Zakaria toy izao io fahafahantsika manome voninahitra n'Andriamanitra dia avy amin'Andriamanitra ihany. Zay nomen'Andriamanitra antsika dia ahafahantsika manompo an'Andriamanitra. Andriamanitra manome antsika zay ilayntsika mba hanompontsika ahafahantsika manompo azy. Ny antony hanomezan'Andriamanitra antsika na fahasalamana io na heri-tanjaka io na inona ny antony hanomezan'Andriamanitra antsika an'ireny dia zao ahafahantsika manompo azy. Zay mahatonga antsika manao hoe misy dikany ny zavatra eo ampelantanantsika. Raha toa ka vakitsika jerentsika amin'ny finoana ny fiainantsika dia ho takaritsika hoe misy dikany avokoa ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ary zay dikany zay dia izao ahafahantsika manompo azy aloha voalohany indrindra. Dia hoy ary Zakaria eto manao hoe anao zay azontsika hanompo azy tsy amitahotra. Fa ny faharoa koa dia zao rehefa miteny hoe manompo azy amitahotra dia zao mety ho tsy voatery ho zavatra avy any ivelany mampatahotra antsika ka tsy ahafahantsika manompo azy, fa izao koa mety ho tahotritsika n'Andriamanitra mihitsy. Mety ho manompo an'Andriamanitra mitahotra isika. Mety hoe mety mpitranga mihitsy zany hoe azay moa ny testamenta taloha tahotra ny kapok'Andriamanitra, tahotra ny hoe za mila miangana fa matahotra ny voakapok'Andriamanitra, matahotra ny voasazy. Zany hoe manompo an'Andriamanitra tsy amin'ny fitiavana fa amin'ny tahotra. Dia hoy Zakaria eto manao hoe Andriamanitra dia manaisitro izany tahotra zany ao anatintsika. Andriamanitra tsy topoina ao anatin'ny tahotra fa topoina ao anatin'ny fitiavana. Ny antony hanompontsika n'Andriamanitra tsy tahotra ny elo. Tany vanim-potoana ny moyen âge tany vanim-potoana tenatena dia mandrakariva sary aseho dia asiana sarina afo be mazava ho azy misy ny afo be fa nasiana sarina afo be dia atenenina ny olona manao hoe raha tsy mivavaka ianao dia lasany amin'io afo be io, raha tsy miangona ianao na tsy manao adidy dia ahongany fiangonana ka lasany amin'ny afo be. Tsy de hoe ratsy loatra akory fa tsy de zay loatra ny tena tanjony antsoina hoe fivavahana. Mivavaka isika manompo an'Andriamanitra isika satria fantatsika fa tiantsika izy, satria fantatsika fa nanafaka antsika izy, satria fantatsika fa fifaliana miaraka amin'Andriamanitra. Tsy hoe mivavaka isika satria noho ny tahotra ampitahorona hoe ny antony ivavahana dia zao zany miandry anao afo be kapok'Andriamanitra, sazon'Andriamanitra. Eny tokoa tena misy ny kapok'Andriamanitra, tenin'i Jesosy zany. Eny tokoa misy ny afo be ny anyelo, tenin'i Jesosy zany. Fa Jesosy tsy nataona antsika mihitsy iteny hoe topoy Andriamanitra noho ny tahotra ny afo be, fa topoy Andriamanitra satria tianao izy. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny falahinao rehetra. Zany hoe ny antony hanompontsika n'Andriamanitra dia zao satria tiantsika izy. Ary iza nanala an'izany tahotra izany tao anatintsika, tahotry ny afo be na tahotry ny sazy. Tsy tsisy akory ny sazy fa Jesosy Kristy tompo. Jesosy Kristy tompo no nanafaka antsika tamin'izany ary niteny tamintsika manao hoe tiantsika Andriamanitra. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Rehavako samy hafa mihitsy raha misy olona anankiroa, samy hafa mihitsy ny hoe ity olona ity miasa satria matahotra ary ity olona ity miasa satria tia miasa. Zany hoe ny anankiray miasa mamitahotra fotsiny. Hoe raha vao tsy miasa eo ianao dia tsisy karama, raha vao miasa eo ianao dia raha vao tsy miasa eo ianao dia tsisy karama, raha vao tsy miasa eo ianao dia voasazy. Ary misy anankiray manao hoe ianao miasa, izy kosa miasa hoe satria za manana tanjona, za miasa satria tiako ny tanjona, za miasa satria manana zavatra kendrena manokana, dia zao hivelatra kokoa ilay faharoa. Hivelatra kokoa ilay faharoa satria ny mibaiko azy dia izao ny faharesen-dahatra. Ny mibaiko azy dia izao ny tenany sy ny finiavany sy ny fitiavany dia hasangan-javatra kokoa izy.
tsy hoe tsy ilaina akory ny tahotra mazava ho azy Paoly ny teny amin'ny Filipianina manao hoe miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra ekena tokoa fa zava-dehibe ny tahotra n'Andriamanitra satria masina izy, tahotra n'Andriamanitra satria mpanjaka izy, tahotra n'Andriamanitra satria ray izy, fa izao tsy lay tahotra mampandositra akory ny tahotra tia ny soratra masina anantsika fa lay tahotra teraky ny fitiavana, lay tahotra izay mifamatotra amin'ny fitiavana. Rehefa tianao Andriamanitra dia matahotra ianao, miahotra ianao nanao zavatra mampalahelo azy. Rehefa tianao Andriamanitra dia miahotra ianao ny hoe tsy hanao ny zavatra asainy atao. Afaka malala amin'ity volana mety dia mofonaina dia hoe mitady-dalana ny fanahy masina. Mitady-dalana antsika Andriamanitra hampatsiaro zany, mitady-dalana antsika ny fanahy masina zany hatsiaro fa ity fahafahantsika manompo an'Andriamanitra ity dia izy Andriamanitra ihany nanome azy. Tsy afaka mirehare zany aho eo anatren'Andriamanitra manao hoe za Andriamanitra nahavita be tamin'ny asa fanompoana, za Andriamanitra nahavita an'izao tamin'ny asa fanompoana, nahavita naharitra an'izao aho, nahatsangana an'izao aho, nahafoy an'izao aho. Tsy zany loatra. Amin'ny Zakaria dia izao matoa anao nanao zany, afaka nanao an'izany dia izao satria Andriamanitra nanome anao ny fahafahana manao an'izany. Zay mahatonga soratra masina manao hoe avy amin'izay nomenao anay ihany no nentinay nanome voninahitra anao, avy amin'izay nomenao anay ihany no nentinay nanaja anao. Tsaroantsika ao amin'ny bokin'ny Genesis 20 rehefa nizaha toetra ny Abrahama Andriamanitra toy izy manao hoe ento atao sorona ny zanakao dia nentiny Abrahama ho atao sorona ny zanany. Ary rehefa hanao sorona ny zanany Abrahama, ny saka zanany dia kanjo ny potra teo iny nisy ondry zay voasandringotry ny azo ny tandroka ny hitany Abrahama io nomen'Andriamanitra ondry izy. Zany hoe Andriamanitra tsy manome tsy fohifohy, Andriamanitra rehefa manome dia manome, ary Andriamanitra tsy manome zay zavatra efa nomeny anao fa Andriamanitra manome anao mba hahafahanao manome indray. Ny tian'Andriamanitra nitsapaina tamin'ny Abrahama tamin'iny dia hoe tena fohinao ve, iza ny tianao, ilay zavatra nomeko anao sa iza. Dia resy lahatra Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa tsy ny zavatra nomen'Andriamanitra any Abrahama akory ny tiany Abrahama mihoatra no Andriamanitra satria avy amin'Andriamanitra ilay zaza. Dia hoy Abrahama manao hoe kitingenao ihany Andriamanitra nanome azy, ray tadiavinao dia omeko anao. Saingy tsy izay no nalain'Andriamanitra fa nanome ondry any Abrahama izy atao sorona. Zany hoe ny fahafahantsika manome ho an'Andriamanitra nge dia izao hoe Andriamanitra ihany manome azy. Mampalahelo dia izao indraindray reny zavatra omentsika n'Andriamanitra reny na ny zavatra omen'Andriamanitra antsika reny dia hazontsika ho atsika. Heverintsika fa avy amintsika reny zavatra omen'Andriamanitra antsika reny ka tsy fotsika ho an'Andriamanitra. Ary lozanozany ary izao indraindray tiantsika no Andriamanitra ilay zavatra natomotr'Andriamanitra dia lasa sampy. Afaka amin'ity fiandohan'ny volana mety miasa ary isika fetiny ny asan'io. Ny asa ry havako malala dia tsy sampy fa ny asa dia fitahiana. Io asa ataontsika io dia asa avy amin'Andriamanitra io. Io ny sehatra nitotsika n'Andriamanitra. Io ny sehatra hitahian'Andriamanitra antsika koa io asantsika io. Io asantsika io asa zay hitahian'Andriamanitra antsika, hanambinan'Andriamanitra antsika, hitiavantsika n'Andriamanitra. Zay ilay asa. No zany dia izao io asa nomen'Andriamanitra antsika io asa avy amin'Andriamanitra. Aza mieritrery hoe ity asako ity ve to raha mijery ny asan-dranona to izy to ambony be azaty anan'ity to mety ivaiva ny toerana misy ahoana moa zany Andriamanitra zany menao asa iva takizao raha anona ny menao asa avo be amintsika olombelona ntsika no napisy hierarchie hoe ny asa ohatr'izao ambony fa ny asa ohatr'izao ambany fa tsy izay amin'Andriamanitra. Fijerintsika izany satria tsika izay ny toetratsika noho ny fahotana tia nisy ambony sy ambanin'ny olombelona foana. Fa amin'Andriamanitra ny asa dia izao zava-dehibe sarobidy avokoa. Ary ny asa izay rehetra asa ataonao dia nataon'Andriamanitra ahavelona, nataon'Andriamanitra ahasambatra, nomen'Andriamanitra mba hahafahantsika manompo azy. Afaka eto ary dia mampatsiaro antsika ny lanjan'ny fahasoavana Zakaria mpaminany eto. Fahasoavana izay eo amintsika dia nomen'Andriamanitra antsika hahafahantsika manompo azy. Alahelo ary avako malala topoy amin'ny fitiavan'Andriamanitra.
matoa ny men'Andriamanitra anao ny zavatra rehetra na fotoana io na vola io na voninahitra io na toerana na andraikitra na inona dia izao aza adinoina fa avy amin'Andriamanitra izany mba hahafahanao manompo an'Andriamanitra, hahafahanao manome voninahitra an'Andriamanitra, hahafahanao manatanteraka ilay asa fanompoana. Ilay asa fanompoana atao maharitra fa tsy hoe vetivety kely miasa manompo 3 volana dia tsy hita, manompo herintaona dia tsy hita, fa fanompoana maharitra. Ny antony anomezan'Andriamanitra fitahiana maharitra, ny antony nanafahan'Andriamanitra tao anatin'ny zavatra haritra, tao anatin'ny tsy fahasalamana, nanafahan'Andriamanitra tao anatin'ny tebiteby, ny antony nanafahan'Andriamanitra tao anatin'ny tsy fisiana dia izao ny antony dia tokana ihany ahatonga anao hanompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana mba ho fifaliana ny fiainanao isanandro. Vavaksika Tompo misotranao zahay fa Andriamanitra ny fanafahana ianao, Andriamanitra mamonjy sy manafaka anay ianao, afaka manompo anao zahay, tsy hoe satria tsara, tsy hoe salia salama, tsy hoe satria mahavita be, fa afaka manompo anao zahay satria fahasoavana ianao nanafaka anay, nanome anay izay ilainay, nanome anay izay rehetra entina manompo anao. Vavaksika Tompo ho an'ny asanay isanandro, tsaroana manokana amin'izao fetin'ny asa izao, atsiarovanay ny mpiasa rehetra, ny fitahiana maro samihafa dia mivavaka izay Tompo omeo anay ny fifaliam-piainana amin'ny asa, ataovy mahavokatra ny asanay, ataovy feno fitahiana ny asanay, ary indrindra ataovy fitaovana eo am-pelantananay hanompoana anao, hanomezana ny voninahitra anao sy ijoana vavolombelona. Dia mivavaka izay ho an'ny mpiasa malagasy rehetra amin'izay rehetra asa ataony dia ho katsiary fa fitahiana ny asa, fitahiana hoety manohatra ny fantrano, hoety manohatra ny faharavana, hoety manohatra ny fahalainana izay tsy akasitrahanao dia ome fitahiana izay rehetra Tompo, ary ataovy tianao Andriamanitra amin'ny fiainana isanandro, ataovy mahatsiaro ny fahasoavana omenao anay. Da io Jesosy ny fanoratenanay ho masina sy mendrika mandrakariva eo mba amin'ny fitahianao. Amen.